Fifaliana mandrakariva no iarabanantsika ndray tompoko. Raha tafahoana eto am'izao fiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra amin'ny onjam-peo zao sika. De enganie mba hitondra fahasoavana sy fitahiana antsika ndray zao afatra zay avy amin'ny tenin'Andriamanitra ifampiresahantsika zao. Andinika lohahevitra isika, lohahevitra manokana amin'ity androany ity. Asaiko ianareo mba hiara hivavaka isika tompoko. Sotranao indrindra zay Andriamanitra satria navelanao anana fotoana mba ahafahana mandinika miaraka eto ny teninao. Avelao ny elokay ary raha sitrakao ireny fatratra ny mba hitantana ny fanahinao masina an'izao fotoana rehetra zay ho tanterahana eto zao. Ka na ny miteny na zay rehetra miaino sy mahita amin'izao fotoana zao de ianao Andriamanitra no andresy lahatra anay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Fa amin'ny anaranao Jesosy no anonako sy angatahako zany vavaka zany. Amen. Misy sary vitsivitsy araka ny efa fantatsika ao amin'ny soratra masina, matetika izy io mba ampiasaina na anehoana ny amin'ny atao hoe fanahy masina. Ka andinika anankiray amin'ireny tsika hodiniantsika amin'ny androany ity. De ny rivotra, oharina amin'ny rivotra, aseho amin'ny alalan'ny rivotra ny fanahy masina. Jesosy no niteny eo amin'ny filazantsara ny Jaona 7:9 zay fototra iangatsika. De vakitsika zany arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaona 3:15 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiny ary renareo ny feony, nefa tsy fantatrareo zay aviny na izay alehany. De tahaka zany zay ateraky ny fanahy. Oharina amin'ny rivotra ny asan'ny fanahy masina eto amin'ity toko sy andiny nomeny Jesosy ity. Io fiteny rivotra io de efa teny matetika ilazana ny amin'ny fanahy masina izy io. Raha amin'ny teny Hebreo izy de hoe roa, amin'ny teny Grika de fantatsika moa le hoe pneuma. Fa io dia manondro ny rivotra, manondro an'ilay atmosfera io mihitsy. Io le atmosfera zay hitatsika io le aera ngeza be sy midadasika, zay no ambara amin'io rivotra io. Misy kasinga maro samihafa, zava-miafina tsy hitan'ny masotsika, tsy azotsika tsapay tanana. Fa ny zava-misy kosa de zao, manana hery izy io. Rehefa miseho amin'ny alalan'ireny tafio-drivotra ireny de tena hitatsika mihitsy hoe misy heriny izy io. Ary Jesosy dia tsy diso raha ny teny manao hoe tsy fantatra na avy aiza izy na avy aiza, fa de zao misy vokany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray rehefa tonga io fanahy masina io. Zany hoe tahaka ny rivotra ny anoarana azy eto. Fantatsika tsara ny rivotra fa fototry ny aina zany. Zany rivotra zany ny fototry ny aina. Tsy fantatra hoe raha tsy misakafo sika maharitra firy andro vao mety ho faty. Raha tsy misotro rano sika tsy fantatra. Fa raha tory ka misy segondra vitsivitsy na minitra kely fotsiny tsy isin'ny rivotra eo amin'ny fiainantsika mba ho aiza moa ny fiainantsika. Koa oharina amin'izany rivotra zany ny fanahy masina zay anehoany ny soratra masina fa zava-dehibe, fototry ny aina, enkinan'ny aina. Mba ahavelona atsika, mba ahafahantsika miaina, zany oharina amin'izany ny fanahy masina. Zany hoe fofinaina mihitsy zany ny fanahy masina. Noho zany de ao anatin'io fofinaina io, ao anatin'io fanahy masina io, ao ny toeran'ny fihetsepontsika, ao ny toeran'ny sitrapontsika, ny fisainana sy ny fahendrena rehetra de ao anatin'izany daholo. Ao anatin'io aitsika io, ao anatin'io fofinaitsika io. Ny Joba ny teny arak'izay voasoratra ao amin'ny Joba 2:7 ny andininy 5. Joba 2:7 ny andininy 5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa hoy izy, ny fanahy izay eo anatin'ny zanak'olombelona sy ny fofinainy tsy to no mahendry azy. Ao amin'ny Joba ihany 3:7 ny andininy 4
mbola vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ahy, ary ny fofonainy tsy to no mamelona ry havana, mahaendry ary mamelona. Zay no entin'ilay fofonaina, lay fanan'Andriamanitra ao anatintsika tsirairay avy rehefa mitsoka ny rivotry ny fanahy ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia mahamelona ary mahaendry. Tamin'ny famoronana moa dia tsy hoe adinitsika ao amin'ny Genesis 2:2-7 hoy ny teny, ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona ary no fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Fofonaina avy amin'Andriamanitra io, fototry ny aina. Ezekiela rehefa naminany fa ao amin'ny Ezekiela 7:7 dia hoy izy tamiko, maminaniny amin'ny fofonaina hoy izy. Eny maminaniry zanak'olona ka ataovy amin'ny fofonaina hoe zao no lazain'i Jehovah Tompo, manatona avy amin'ny rivotra efatra ary fofonaina ka tsotsofo ireo voavono mba ho velona izy, mahavelona, mamelona. Izany ny asan'ny rivotry ny fanahy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Rehefa nilaza ny amin'ny asa fanavaozan'ny fanahy Jesosy dia niteny araka nitatsika taon'ny Jaona 7:9 manao hoe, ndrivotra mitsoka am'izay alehany ozy izy na zay tiany ary renao ny feony nefa tsy fantatrao zay iviny na zay alehany, dia tahaka izany zay rehetra ateraky ny fanahy. Rehefa izany dia naniraka ny mpianany Jesosy. Ao amin'ny Jaona 2:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy, ahoana ny teny, ary rehefa nilaza an'izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, raiso ny fanahy masina. Rehefa aniraka amin'ny mpianany Jesosy dia napisy fofonaina ho azy ary naniraka azy mba hahafahany mandray ny fanahy masina. Latsaka tamin'ny andro Pentekosta ny fanahy masina araka ny efa fantatsika, dia tahaka nisy feo fofofofo izy ny apôstôly, arak'izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly 2:2 zany, dia nisy feo tonga tapoka avy any an-danitra toy ny rivotra maherin'ny fofofofo ka nahenika n'ilay trano ny angonany. Atsapana zany, atsapana ny herin'Andriamanitra miasa, na le herin'Andriamanitra eo am-perinasa mihitsy, miditra an-tsehatra Andriamanitra amin'ny alalan'ny rivotry ny fanahy masina zay tonga tamin'ny andro Pentekosta. Ry havana, fototry ny aina, zay le sary tiana aseho amin'ny alalan'ny rivotra, lay fofonaina mahavelona, mahaendry. Ny fanahy masina dia mitondra fiainana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Voafalitra mazava ihany koa nefany ny asan'ity fanahy masina ity. Rehefa mitsoka ny rivotry ny fanahy masina tonga ao amin'ny olona anankiray ny rivotry ny fanahy masina, dia mitondra azy ho amin'ny fanompona zany, mitondra azy amin'ny fanompona, velona tsinon'izy, velona miaina, dia mitondra azy amin'ny fanompona. Ezekiela 2:1 vakina amin'ny anaran'i Jesosy, ary nisy fanahy nanainga akoho izy dia nitondra ahy. Ny fanahy masina dia manainga ary misy akony mitondra. Rehefa entin'ny fanahy masina ny olona anankiray, ao amin'ny 2:1 ary tonga tao amiko ny fanahin'i Jehovah koa izy tamiko, lazao hoe izao no lazain'i Jehovah. Maniraka ny fanahy masina, mitondra ary manainga ny fanahy masina rehefa tonga ao amin'ny olona anankiray. Mbola vakitsika ihany ndavana amin'ny Ezekiela 9:7, ary nisy nitaretanana na injiny ka noraisiny tamin'ny voloko aho, dia nisy fanahy nanainga hoe ny anelanelan'ny tany sy ny lanitra ka nitondra ho an'i Jerosalema tamin'ny fahitana avy amin'Andriamanitra. Manainga, mitondra ny fanahy masina. Rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona ny fanahy masina dia mamelona azy, manome aina, manome hery azy, ary rehefa zany dia manainga azy mba hiasa ho an'Andriamanitra amin'ny asa fanompona. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 raha miresaka momba ny amin'ny Filipo izy ilay diakona tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany, rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roa lahy dia nentin'ny fanahin'ny tompo Filipo.
de ery ambany izy de nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra zay nalehany ambara-patongany tany Kaisaria. Ry havana, io sary io zay entina nehoana ny fanahy masina de ny rivotra zany dia manipika na manindry asa mahery tsy hita maso, tsy apozina avy amin'Andriamanitra. Io asa io de asa miainga avy any ambony, anivelan'ny maha-olombelona mihitsy zany ary ambonin'ny olona, fa izao manana fahefana hiasa eo amin'ny fiainan'ny olona ary ambonin'izany, ary zany ny tena zava-dehibe mihitsy de zao ny fidiran'Andriamanitra, lay Andriamanitra mpamorona antsihatra eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray zay esan'ny fanahy masina, manome hery ary mahavonjy. Zava-dehibe ny fisian'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Raha ny amiko manokana de za mahita fa tsy misy zavatra ilaiko eo amin'ny fiainako afa-tsy zany asan'ny fanahy masina izany. Ka raha oharina amin'ny rivotra ny fanahy masina eto amin'ity famelabelarana ny diniantsika androany ity de mamelona zany, manome aina, mahaendry atsika fototry ny aina ry havana ny fanahy masina. Ary rehefa mahazo hery avy amin'ny fanahy masina isika de entin'ny fanahy masina manainga atsika ny fanahy masina ary tonga manao fanomponan'Andriamanitra araky ny sitrapon'Andriamanitra sika tsirairay avy. Miditra tsehatra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, mitondra famonjena ary manome ny hery rehetra zay mahavonjy ao anatintsika tsirairay avy. Mamelona ary manome aina ary mitondra atsika hanompo ny fanahy masina. Ry havana, meteza andray ny fanahy masina. Androany meteza andray ny fanahy masina. O Jesosy Kristy tompontsika ao amin'ny Jaona 4:22 efa nivakitsika teo. Ary rehefa nilazan'izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Tsika rehetra zay miaino, tsika rehetra zay nandre na mahita an'izao fandarana izao, sitrakitsika ve ny handray ny fanahy masina? Vonona amin'izany ny tompontsika, manangana ny tanany izy manao hoe raiso ny fanahy masina. Tian'Andriamanitra ny ananantsika fiainana, ny havelona atsika, ary tiany raha mpanompo mahatoky azy tsika tsirairay avy, koa meteza ry hava malalisany handray ny fanahy masina. Ivavaka sika tompoko. Saorany ianao tamin'ny fanavazavana ny menao Andriamanitra tamin'ny alalan'ireny ohatra amin'ny amin'ny zavaboary, ny amin'ny rivotra natsapahanay eo amin'ny fiainanay, fa miasa amin'ny fomba mahery vaika amin'ny alalan'ny fanahinao masina amin'ny fiainanay ianao, amelona anay, hanome hery anay, hamonjy anay ary hanome anay fahendrena mba hoentinay manompo anao, mba ahafitanay sy ahafantaranay ny sitraponao misaotra indrindra. Manaiky izay Andriamanitra, tahaka ny nanondranao ny mpianatra ao ka nanomezanao azy ny fanahinao masina, mitenena koa aminay tsirairay androany manao hoe raiso ny fanahy masina. Misaotra tamin'ny fanomezanao ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.